Herinandro maromaro zao no niaina tao anaty rano tanteraka ny ankizy raisina an-tanana eo anivon'ny akany fitahina akorondrano Atsinanana. Misy ny fiatraikany eo amin'ny fahazotoan'ny ankizy anatona ny akany anovo fahalalana ny fiakaran'ny rano ao an-toerana. Raha 720 sy 700 ny ankizy pirenireny sy zazakamboty raisina an-tanana eo anivon'ny akany. Ny 100 amin'izy ireo sisa no tonga eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Ravaka Randriamanala sy Mamy Rasoanaivo no mitondra ny sary ho antsika. Amin'ny 12 ratoandro ora fisakafoanana eto amin'ny akany fitahina akorondrano Atsinanana misy antsika amin'izao. Sady misakafo moa no miroboka anaty rano maloto ireo ankizy eto. Misy 720 sy 700 izy ireo no ankizy pirenireny sy kamboty raisiny akany an-tanana. Izany hoe manaraka fampianarana izy ireo ary setrin'izay sy ho fampirisihana azy ireo dia manome sakafo ny akany ho tambiny. Ny orambe ny fanesin'ny rotsaka tato anatin'ny herinandro maromaro no nitarika amin'izao fiakaran'ny rano izao. Fiakaran'ny rano izay nitarika tamin'ny fahasimbany tehirin-tsakafon'ny sekoly. Vokany amin'ny famenona amin'ny anikotrana ny sakafon'ireto ankizy. Niaina ihany koa nefa ny abetsaka ireo ankizy manatona ny akany mba hanovo fahalalana. Nisan'ny ankizy ato amin'ny centre akany fitahina 489 eto akorondrano io. Dia amin'izao angamba maximum angamba ny ankizy amin'ny centre ao eo amin'ny 100 enfants eo. Ny antony koa moa potika le varan'ny centre satria le eny amin'ny centre eny no zato misy ny stock efa 1 tonne demi eo angamba ny vary any. Potika le vary dia tsisy sakafo ato amin'ny centre, mihena be zany ny fatsana sakafo ato satria lasa ampiarahana amin'ny ankotrana le sakafo zany amin'izao. Dia mazava ho azy ato moa fitsipika pas d'école pas de nourriture, rehefa tsisy ny nourriture dia mana droit absent ny ankizy. Dia voilà. Olana iray hafa sedrainy akany ihany koa ny fanesorana ny akany eo amin'ny tany misy azy ka amin'ny farany volana jona izao ny fetim-taona farany nomeny ny tompony tany. Fanesorana izay hitarika amin'ny fikatona ny fitoerana ary amerina indray ankizy 100 maro eo amin'ny tontolon'ny arabe sy ny fangatahana. Anankiray ngeza be izay lalovan'ny centre eto akorondrano izay centre maire na centre fohy be dia hikatona tsy ela zany ny akany fitahina amin'ny 30 juin satria ity tampokon'olona ity moa zany nandritra ny fotoana za lasa tany ampitan-dranomasina dia nisy nanararoatra lasa tany zareo tsy haiko hoe lasa tany fiangonana anankiray izay izay nanofan'io tany io le tany dia eo koa moa lasa hoe société d'hôpital lazay mifahana azy koa ny tany ka tsy fantatra izy marina ny tena tompon'ny tany fa le fiangonana zany zao nandroaka an'le centre hoe amin'ny 30 juin zany mila miala eto amin'ity toerana ity zany ny centre akany fitahina. Dia teo moa ny antsona ny fitondram-pandrakana ny centre raha moa lasa nanao producteur ana film mihitsy dia tsy na fa le film adony mba hoe ampifantarana situation en centre nefa mandrakaketsiny dia tsisy valiny le izy. Tany am-piandohana tany pokon'olona ity nananganana ny trano ny fitoeran'ity izay araka fanazavana nisy ny fampivarotana ny tany teo amin'ny tompona andraikitra ny fokotany sy ny orinasa maro hafa ka izao ny fara tamin'ny fivarotana ny tany tamin'ny fiangonana iray izao. Nanao antsoava amin'ny tompona andraikim-panjakana moa mba hijery akaiky mikasika ity akany ity ny filohan'ny akany fitahina.